Clotaire ben'ny tanàna lefitra voalohan'ny commune rural Ampasina Manongory. Dia mitantana ny fikambanana antsoina hoe Lovasoa zay. Nisy fotoana za Tananarivo niaraka nivory tamin'ireo association. Fa misy fikambanana mpanasa lamba ao Tananarivo tamin'izay nanana tomobile zareo manao ny ramasazy an'ilay lamba sasana. Avy eo manatitra koa. Fa raha aty aminay aty Ambanivolo zany raha mpanasa lamba zany tsisy mieritreritro hoe mbola hanangana an'izay fikambanana zay. Dia ny fahaizana mitarika le olo mba hikambana agnisan'ny zava-dehibe amin'ny fiainako zany. Tena maharesy lahatra anahy hoe aleo mba hikambana satria zay mikambana vato hozy ny obolana anay aty ary zay misaraka fasika. Ka zaho zany le ampandrosoana zany ny tegnako dia zay ny natonga za hoe zalahy atsangano ny fikambanana ary zisika zao za ka tsy natao hoe hiandraikitra ny fikambanana sy ny lehibena fokotany tsy nanao adjoint izy za. Satria ny tegnako zany mbola magnentana amin'ny fokotany hafa aloha mikambana fa ny fikambanana dia hery ho an'ny fampandrosoana ato anatin'ny commune misy atsika. Eo amin'ny zay fitantanany fikambanana zay moa mbo fa zajatra ny tena fa rehefa hitan'olona moa hoe manao tegna dia miezaka ihany sasany hoe ianao atao mpanolotsain'ny commune. Dia lasa mpanolotsain'ny commune moa ny tegnako tamin'izay ary filohan'ny mpanolotsain'ny commune mihitsy tao anatin'ny commune rural Ampasina Manongory. Dia tamin'ny taona tiaka moa nijanona rehefa avy zany ilay fifidianana ben'ny tanàna teo fa tsy nirotsaka ho mpanolotsaigny intsony ny tegnako fa nitsangana fa mba hieritreritra fa aloha ny association ihany no hitantanany. Rehefa lany ben'ny tanàna indray ny olona dia miantso foana hoe anao ataoko adjoint, anao no antsoko hoe ataoko hoe adjoint au maire. Dia io moa fandraisana anjara amin'ny tanirazana ihany izy dia nanao an'ilay fiantsoana nataon'ny maire aho dia zay natonga za hoe filoha lefitra voalohan'ny commune rural Ampasina Manongory. Ary tsy vitan'izay filoha lefitra ny commune zay koa fa napetraka ny ben'ny tanàna aminahy ny andraikitra ny fikambanana ao anatin'ny commune rural Ampasina Manongory. I Lovasoa io agnisan'ny misehatra amin'ny fikarakarana ny rano fisotro madio zany. Tamin'andro voalohany io tamin'ny le 5 septembre 2010 natsangana io fikambanana io. Fa amin'izao zany 427 ny isan'ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana Lovasoa. Ny olona amin'ilay tanàna misy anay zany somary ambombony. Dia ny rano hohanina aty ambany aty, ny loto jiaby avy amin'ny tanàna dia mikorina ao ambany ao. Dia nihetsika ny fikambanana nanao ny fangatahana dia namaly zareo fa ny laharam-pahamehana ny fikambanana dia ny fagnoregna foto-drafitrasa momba ny rano fisotro madio. Dia resy lahatra zareo nanaterany an'ilay dossiernay dia nanorina ny foto-drafitrasa borne fontaine gravitaire. Miisa 7 moa izy napetraka zareo teo. Vao roa taona nitantananay an'ilay izy dia nanampy ny foto-drafitrasa anankiroa zay zahay. Nanao borne plus anankiroa. Dia niara-niasa tamin'ny projet dinika tamin'izany andro zany ny tegnanay dia nahazo an'ilay famatsiam-bola kely zay nentinay nanentana an'ilay olona hoe ampiasao tsara sy kojokoje tsara ity rano fisotro madio ity. Dia 2018 zahay nanao an'ilay clôture nahazo famatsiam-bola koa zahay dia nanao an'ilay fefy zany
fify amin'ilay toerana misy ny borne fontaine gravitaire ary nanampy tao anatin'ilay tetika asanay nisy fagnampiagna borne plus anankiray koa. Dia vitanay soamantsara moa io. Dia niaraka tamin'io zegny fagnamboaranay an'ilay Brone Association. Ny fikambanana Lovasoa dia afaka 5 taogna ato dia afaka manoha ny commune Ranomampasina Manongory amin'ny alalan'ny fitantanana rano fisotro madio. Ilay toerana misy ny rano fisotro madio tsisy mpikarakara reo, hananganana mpikarakara, hananganana ilay fikambanana mba ahafahanjareo kojakoja ny foto-drafitr'asa.